fa manoloana initranga nisy tetsy Mahamasina iny dia namory mpanao gazety tetsy amin'ny profesany tetsy Isoraka ny Fédération Malagasy ny baolina kitra mamitana indrindra ny zava-nisy sy ny zava-nitranga sy ny fepetrany raisiny iry zareo nivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra amin'ny alalan'ny filohan'ny Fédération Andriamatoa Doda Andriamiasasoa. Ny fiaraha-mihory amin'ny le olona ray izay namony maro fitiavana baolina kitra natao an'izany miara-ory amin'ny ny tsika rehetra sy fédération mirary fahasalamana tanteraka koa ny ireo olona 70 izay naratra teny amin'ny hôpitaly dia fédération moa tamin'izany maly atoandro tamin'ny 12 latsaka teo dia efa tonga teny zay dia efa niteny taniaraka tamin'ny ministre maromaro tao anatin'izany ministre ny santé fa andray andraikitra nanao prise en charge ny soins d'urgence rehetra zay niseho teny. Manarak'izany sorana be dehibe koa ny fitondram-panjakana satria ny président de république zay tonga teny dia nilaza fa andray antana isorana be dehibe zany ny lany rehetra tamin'iny finoina Monsieur Malemy. Tsy adino koa ny misaotra ny vahoaka malagasy ty baolina kitra rehetra zay tonga teny Mahamasina omaly mariky ny fitiavana ary hery lehibe ho an'ny baolina kitra malagasy ny fampitavana salan'ireny. Nisy ny zavatra niseho teny Mahamasina zay rahantsika nahita ary atakafanareo maro be eto betsaka mbola tany ivelany tsy tafiditra noho ny incident teo iny dia tsy maintsy mivakina varavarana mivoina varavarana indro mivoina varavarana fa za raha ohatra tsy mivoina varavarana mainka alozareo nipotra teo noho izany tsy voisany ireo tanatiny tao fandresanay tamin'ny commissaire de maty zany hoe tsy possible fa aloha voina varavarana nanaiky izy fa tsy nanelinjelina ny lalao mihitsy ny zavatra zany fa mipetraka teny amin'ny abory le olona mihoatra ny rota Mahamasina manaky an'izany aby fa raha ohatra tsy natao an'izay mbola niampy izy zavatra raha nahita filazany nareo amin'ny sivy ny fivoakana be zay ny vola tatany zany fa ny disposition mipetraka rehetra tamin'ny voalohany tamin'ny fito ny emplacement ny ordre dia hoe mety tonga sokafana le izy amin'ny valo amin'ny sivy eo zany le izy tsisy zay kosa aloha dia tany tamin'ny maraina tamin'ny fito dia tany fa tamin'ny fampisasany teo ny tonga vatra be tany.